Fa mikasika ety angovo ty tsy maintsy resahana koa ny solika satria tafiditra amin'ny politika ifehezana ny angovo ny solika ka izao ny tanjona. Ajoro ny eta matanjaka satria raha matanjaka ny eta malagasy tsy hisy intsony ireny raha matahora ataony ziky ireny. Nasain'ny fianakaviam-be raisam-pirenena no ravana ny solima nampangainy io ny bahandaka nanao monopole. Raha maty ny solima naka ny toerany Galana, Shell, Total sy Jovena. Tsy manao monopole izy ireo fa manao zavatra ratsy lavitra noho izany dia ny antsoina hoe oligopole, zany hoe mifanaraka izy efa tonta mampiatra vidiny mitovy dia miala ankatso ambody empina ny malagasy, miala monopole niditra oligopole. Kapitalisme d'État no tokony atao eto Madagasikara fa tsy kapitalisme de marché intsony araka ny baiko omeny FMI sy ny Banque mondiale. Izany hoe miditra mivantana amin'ny toe-karena ny fanjakana satria izy ny tompony petrabola amin'ny orinasa lehibe rehetra, indrindra ireo orinasa mamokatra zavatra stratégique toy ny angovo, ny vola sy ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro. Izany zao no ataony Chine, zany hoe kapitalisme d'État. Aiza zao i Chine? Aiza zao Madagasikara bon élève ny FMI sy ny Banque mondiale? Tsy mangororo amin'ny ziky. Mazava aloha fa mpanao politika vaovao, mpanao politika madio tanana no ilaina anao izany, fa tsy ireo mpanao politika miankin-doha efa lo ireo. Avozana ny politika fividianana solika, alevina ny néolibéralisme ka ny fanjakana malagasy mihitsy no andrean-tanana ny fanafarana solika. Fiaraha-miasa joint venture amin'ny Chine no tetika mahomby indrindra satria sady tsy namany fianakaviam-be raisam-pirenena i Chine no izy no mpanafatra solitany faharoa eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Alainy sinoa tsikelikely isika miteny zao ny sehatra fitrandrahana solitany an'ireo kompania tandrefana lehibe toy Shell, Chevron, Exxon Mobil. Sahiran-tsaina ny Amerikanina amin'ny sinoa izao satria i Chine no manana ny tahiry dolara maro indrindra amin'izao fotoana izao. Efa mihoatra ny 2 miliara dolara ny tahirin'ny Chine amin'izao fotoana izao. Izany no antony tokony hifampiraharahany malagasy amin'ny sinoa. Ny sinoa rahateo moa tsy mitsahatra milaza mamerimberina fa tsy ankasitrahany ny fanomezana sazy any Madagasikara. Ampatsahiviko anao PM ny teny nataony masovo sinoa Shen Yongjiang tamin'ny 17 Jona alohany nandozany any Madagasikara. Hoy izy nilaza foana izay sinoa fa tsy ekene ny fanasaziana ny Madagasikara satria tsy izany no vahaolana tsara indrindra ampijanona ny krizy miverimberina eto Madagasikara. Za mahita namany Ismaël fa mahasoan'ny Madagasikara ny miara-miasa amin'ny Sinoa satria fiara-miasa samy mahazo, win-win, gagnant-gagnant, izany no fanaony amin'ny alalan'ny trader vaovao antsoiko hoe MCP, Malagasy China Petroleum. Amin'ny voalohany gazoaly sy fiola ho an'ny jirama, kérosène ho an'ny eramady no karakarainy izany MCP izany. Fa any aoriana hifaninana amin'ny Jovena, amin'ny Shell, Total sy Galana ny MCP. Raisina ho fananam-pirenena, zany hoe nationalisé ny logistique pétrolière kanefa averina ny volan'ireo mpiombona antoka ao, Socamad, Total sy Shell. Ary mba ialana amin'ny fandrahonana sazy tsy mety vita ataony fianakaviam-be raisam-pirenena, tokony anana politika mazava i Madagasikara mikasika ny géopolitika ny solitany. Araka ny hevitro, tokony avozona hifanaraka amin'ny toetrandro ny code pétrolier, ravana ny OMNIS sy ny OMH ka atao direction ao amin'ny ministère ny angovo. Atao allié de revers, zany hoe namana andamosin'ny fahavalo ireo firenena maro mpikirakira solitany fahavalony fianakaviam-be raisam-pirenena. Any Amerika Atsimo, Venezuela, Équateur, Bolivie, Brésil.
any Asie sy Moyen-Orient, Iran, Irak, Emirates, Arabia Saoudite, Rosia, Inde, Pakistan ary indrindra Chine. Ho voty be ny JICM raha raisiny ireo firenena ireo amin'ny fomba ofisialy atoato ny filoha Rajoelina sy ny délégation tarihiny, satria tsy isa handeha any Caracas, tsy isa handeha any Beijing isisanao sy Ramtamlamamra andrangaranga sazy satria ifanena mipakaky te any izy raha izany no ataony. Ampatsiahiviko ny vaovao diplomatique niseho 2 andro 3 andro lasa izay. Tamin'ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona nahazahoan'ny Inde ny fahaleovantenany, nilaza ny masovo indiana Ramatoa Manju 7 tamin'ny 15 agosto lasa teo fa efa 100 taona mahery izao no efa nifandray ny firenena roa tonta, ary misy ho izy 2 alina ny teratany indiana mipetraka eto Madagasikara. Mikasika ny fanaovana fifidianana nilaza ity masovo indiana ity fa tsy mbola naharay fangatana mikasika izany ny fanjakana indiana. Ka ena re tompoko no mbola ivakena aloha amin'ny Fatma Samora sy Leonidas Tezapsidis. Tahaka izany koa i Chine nanolotra ny taratasiny manendry azy ho masovo vaovaon'ny Chine hiasa sy hipetraka eto Madagasikara Andriamatoa Yang Min tamin'ny 14 agosto lasa teo. Ary tsy iza no nanolorana ny taratasiny fa ny filohan'ny Teteza Mita izay ambanimbanian'ny JICM. Hoy ny filohan'ny Chine vaovao Yang Min. Efa 170 taona ny fifandraisan'ny firenena roa antonta. Dereko ny herim-pony vahoaka malagasy na ainandresy anireo olana nateraky ny krizy mba ahazo ny fahamarinan'ny toerana ara-politika sy ny fandrosoana ara-toekarena. Ka averiko indray, inona mbola ivakina atidoha amin'ireo vazaha tandrefana mpanjanantany ireo? Efa noazaveko teto tamin'ny 20 oktobra tamin'ny taona 2012 fa averiko indray, ny politikan'ny Sinoa mamaritra lalantsambo, fitambaran'ny seranantsambo manao toy vakana, mahaforona ny antsony hoe fehivozona vakana, collier de perle, eto amin'ny ranomasina indiana, ny nosy Hainan any Chine, ny nosy Udi Island amin'ireo nosy Paracel antsinana ny Vietnam, ny nosy Sitoe any Myanmar, ny Chittagong any Bangladesh, ny seranana Gwadar any Pakistan, Maro any Maldives, Ambatuta any Sri Lanka. Raha lany andro miresaka amin'ny JIC ny mpanao politika malagasy, i Jakaya Kikwete filohan'ny Tanzania de manao fifanarahana soa mantsara amin'ny Sinoa satria anisan'ny perle amin'izany fehivozy vakana izany ny seranan'ny Dar es Salaam. Tokony akalesona amin'ny fanavoazana ny seranana Gwadar any Pakistan malagasy. Raha tamin'ny taona 2000 no natomboka ny asa, vita izany tamin'ny taona 700 ka ny Sinoa tompoko no nanolotra ny 520 isanjato ny vola, 50 sy 200 tapitrisa dolara nilaina nanavozana ny seranany Gwadar. Manana toerana tsy manam-paharoa i Madagasikara eto amin'ny ranomasina indiana satria mila solika fanampiny ireo samby Sinoa mandalo eto, mila fanamboarana ireo samby Sinoa raha misy simba, ka toy ny nanavozany ny seranana Gwadar. Raha mifanaraka aminy isika azo ny avozona koa ny seranana Antsiranana atao seranana Afakaba ifandray amin'ny Tianjin, ny Sekrena amin'ny fanamboaran-tsambo, Soalala amoaka vy ho an'ny Visco, Toliara amoaka ny solika vokariny Senpek sy ny arina avy an'ny Sakoa, Mainty rano amoaka ny uranium avy an'ny melaka sy ny sisa. Raha ho an'ny Azia ny sambo mpitatitra solitany tsy voadio avy an'ny Amerika Atsimo, avy an'ny Brezila sy Venezuela ohatra, ny lalana fohy indrindra ho azy ireo dia miankandrefana mamakivaky ny ranomasimbe Pasifika. Tsy afaka manao izany anefa ireo sambo ireo satria tsy maintsy mandalo ny lakan-drano Panama. Tery anefa io lakan-drano io dia tsy omby sambo lehibe mpitondra conteneur post Panamax ankehitriny.
dia tsy maintsy midina ny ranomasina atlantika ireo sambo lehibe ireo dia mandalo eto akaikitsika. Amin'izany lalatsambo vaovao izany tsy voatery mankany Eropa sy ny lakan-drano Suez intsony ny sambo avy any Amerika Atsimo mankany Azia. Dia tsy tafandrimandry tompoko ny SADC sy sisano so potaka ny seranany Durban sy Maputo raha mandroso ny seranana malagasy. Ambonin'izany raha mandroso sy miroborobo ny serana tsambo manamorona ny ranomasina Indiana iena ny lanja ny serana tsambo any Eropa. Sahirana izao ny indostria eropeana sangany dia ny indostria mpandrendrika vy, ny mpanadio solitany, ny mpanao indostria chimique sy ny mpanamboatra fiarakodia sy ny sisa. Miada-pandeha tompoko ny indostria eropeana izao, ary izao no atsapana izany. Miavitsy ny angovo miditra amin'ireny seranana eropeana ireny, dia ny solitany, ny entona sy ny arina. Mikatona tsikelikely ny seranana fanadiovana solitany any Eropa. Tahaka izany koa ny fanaovana krakaziny nafta, ny fanandasana soja, ny fandrendrehana vy. Mazana mantsy ny fifaninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny, satria tsy mitovy amin'ny malagasy miankin-doha lava ireo firenena vao misondrotra fa miezaka ny ahaleo tena ara-toekarena. I Brezily ohatra tsy manaiky intsony raha aondrana manta ny vy avy any aminy fa tsy maintsy arendrika any Brezila ihany. Tahaka izany koa ireo firenena arabo ao amin'ny eldrano persika. Tsy ekeny intsony raha aondrana manta ny soltaniny fa tsy maintsy diovina eo aminy. Tsy tenenina intsony moa i Chine satria i Chine izao no mpamokatra aluminium voalohany eto amin'izao tontolo izao. Dia tsy tafandrimandry tompoko amin'ny Madagasikara raha matoa Catherine Ashton sy ny frantsay izay eropeana. Dia irany mankaty Madagasikara ireo bolokiny. Ramtany Lamamrasy Abdou Diouf, secrétaire général ny francophonie, ilay Sénégaly nahazo baiko, miantso fivorian'ny ziky tsisy farany, milaza ikarakara fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra ono.